olona ho an-tanindrazana antsika sady ao anatin'izany no ady makasary ihany alohana mariana hoe tena nisy izany zavatra salama daholo ela tsy nanao minitra loma isika no ny antony araha malala aleo aloha nifantoka tamin'ny raharaha-pirenena manaikitra be ilay crimogène nefa mbola tsy hainy anatiny any akory izay androany dia tafaverina indray minitra lomai tsy toy ny mahazatra fa hanao tamberina kely miainanay an'nytolona tamin'ny 5 septambra 2024 ye tany daholo zahay eo ny fitiavana an'lay manao reportage fa indrindrandrindra koa le fitiavana an'lay tanjanaka teto ataninandro nisy anay tamin'ity tanapolo daholo ireo tanora-pitolona rehetra hitanay tamin'ny fotoana io eny akoatran'ireo milanja saina genz sy ny sainam-pirenena moa zany nandroso foana sady anatin'ny hafanapotanteraka ireo tanora tampoka teo mirevotra ny bomba mantatsadranomaso sy ny bomba makarentsofina akotsoka be teto dia tafasarak'izay efa da satria raikitra ny sakoroka nisy tafatsoka tany ambondrona nisy tafidana teny amandrosoa ambojatovo nisy ny tafaverina teny afaravohatra fitaitainana be tena hoe ho an'ny tanjanaka ty fa raha tsy zany tsy isy isaka raha andeha aty zany mora tantaraina fa tena mafy ny ainana azy ora marita teorina dia tafahoana tetỳ andravoangy any zahay naratra ny ray taminay nipoahany grenady makarentsofina izay nirevotra teo akaikiny teo nitsapanay ve tena miboiboka fitiava-tandrazana ny tanora kehitriny zareo samy taky ny fiovana na dia tanapolo azy fa ny tena tsapanay ihany koa tena hoe mety hafa mitsy le asana mpanao gazety mitaritra ny zavamisy any anaty tolona ka dia isorana anareo mpitolona rehetra tena hitanay sy tsapanay ny hafanamponareo amanaraka dia hiverina anaty tontolo iainantsika sy any anaty tontolo ambany volo zay fa mandram-piona daholo eo lomai film zany anaranay mpanao orona tsara mivezivezy manerana Madagasikara izahay mitantara ny zavamisy amin'ny fitiavana sy ny fahitsiana